hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina Fadena indray no iarabanantsika rehetra manaraka ny fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao maraina ny alarobia izao falitavaraka amintsika rehetra indray ary ankaravona tanteraka no hitsidihana ny tokantranontsika rehetra raha ho tokantrano ianareo eny andalana eny dia faly ihany koa miaraka aminareo eny andalana eny zahay any amin'ny toerana rehetra izay misy ianareo eny na eto Madagasikara na ny ivelany dia falitavaraka amintsika rehetrarehetra ary anatin'ny foravoravo no iarabanantsika menakavy amin'izao fotoana izao tonakafo anankiray no hiatrehantsika satria ao anatin'ny ity fandarana ity dia mitady hafanana ao anatin'izany ao anatin'izao andro ririnina eto Madagasikara izao satria araka ny voalaza ny mpamatatra ny toetrandro dia somary midina kely ny hafanana ambony indrindra eto amintsika amin'izao fotoana izao dia tsy manino izany fa manao ny asan'ny ririnina arrivant amin'ny lafiny teknika dadisina ambina no amin'ny fikirikirana ny sary toy ny mahazatra ny mpanabe ny Général Makavelo miaraka amintsika natao famakafakana sy anome ihany koa atsika ny vahaolana izay mety mifanitsy mety hifanitsy ataontsika hoe mety fa tsy hoe tena mifanitsy fa mety hifanitsy amin'izay rehetra etapotsika izay tiantsika ho fantatra ihany koa anatin'ity fandarana ity mba hovanitsika rehetra mba hovana Andriamatoa Lavien mba hovana Andriamatoa Arliva Andriamatoa Dadia Andriamatoa Nambinina izay mikirakira ny sary sy mampita an'izao afatr'iraontsika rehetra ihany dia mba hovanitsika rehetra manaraka ny fandarana toko andaontsika no tsy ahakely izay nataontsika tamin'ny herina satria ilaina mba mampatsiahy izay mihitsy raha ny momba ny tsiahy dia hoe ny zavatra andresantsika tamin'ny herina Andriamatoa Flavien dia hoe ny fahaizana mifandray amin'ny hafa no mampitombo fahatokisantena tena zava-dehibe mihitsy zay hoe fahaizana mifandray amin'ny hafa zay mampitombo fahatokisantena ho isika satria rehefa manana fahatokisantena zany mantsika dia manana fahasahiana milaza sy manambara hevitra ary raha ny fahasahiana milaza hevitra izany dia tena zava-dehibe matetika rehefa tena hoe manana fahatokisantena mantsy Andriamatoa Flavien ka maneho hevitra dia hevitra voalanjalanja voadinidinika ary hevitra zay mety mitondra vokatra tsara ary indrindra tsy mandratra olona zay dia tena izy dia hoe raha fa tena manana fahatokisantena ianao matoa ianao mbola maneho hevitra tsy mandratra olona na miteraka fanafitohinana na miteraka sorisory dia satria tsy ao le tena fahatokisantena ohatrany hoe mandeha fotsiny amin'izao le izy ka tsy afaka maneho hevitra nefany raha tsy mba manana fahalalana ilaina ny fahalalana dia mba ampiko hoe fahaizana koa fa ny fahalalana indrindrindrindra ny fahalalana nge dia azo amin'ilay hoe fanakalozan-kevitra dia amin'ilay fampiresahana ary ny fahalalana ireny toetra ho traikefa amin'izay tranga mety misy ka ahafahanao tena hoe maneho hevitra marina ary milaza zay mba fomba fijery na isainanao zay tranga misy tena zava-dehibe zany tena ilaitsika misy Andriamatoa Flavien zay ataontsika hoe tsy azy zay satria ao anatin'ny fotoana zay hoe mila firaisan-kina firaisan-tsaina mba tsy tenako mihitsy hoe firaisam-panahy matoa miteny an'ilay firaisam-panahy manko dia ny fanahiny maha-olona ho isika malagasy dia mba anana an'izay rehefa miteny an'izay le olona zay mantsika ny hoe fanahy maha-olona dia nidikan'izay tena hoe olom-banina olona manana ny maizy azy olona tena hoe manaja sy mandala ny fiarahamonina zay ny tsiara toka apetrakatsika amin'izay izy fa ndresadresaka ifanaovantsika an'io Andriamatoa Flavien dia hoe araka ny falazaintsika tamin'ny heriny dia hoe mila fahavononana ny fahalalana tsara ny aharay sy ny aharay zavatra efa nataontsika io fa tena tsiko mihitsy ny mamerina azy ny antony Andriamatoa Flavien dia hoe hatramin'izay ngetrika efa 10 taona maherina anaovantsika mianaka niaraka teto fa mbola mipetraka foana le zavatra hoe fanontaniana nipetraka efa 10 taona 12 taona 12 taona lasa dia ny lafiny eo amin'ny fitiavana fa maninona satria tena milaza aminao mihitsy Andriamatoa Flavien fa tena misy ny tanora manorona tokantrano olona tsy vonina koa ninona ny ataoko hoe olona vonina ny atao hoe olona vonina dia fa manana ny fahalalana
ary mahafantatra hoe zavatra miandry azy ao anatiny zany atao hoe tokatrano zany atao hoe ao anatin'ny fanambadiana zany tena efa mahafantatra ary eo efa apetrakintsika foana ao anatin'ny fanabeazana eo anivony ankonana misy ny dada sy niny no hany manana ny zanaka ho ray ho reny ho vady tompona ndraikitra tonga de apiko ho tompona ndraikitra fa tsy tompo-toerana fotsiny fa tsy ny akamaroany anie andriamatoa Flavien am'izao fotoan'izao ray tompo-toerana mba tsy teneniko hoe reny tompo-toerana koa fa misy ihany koa le reny tompo-toerana fotsiny fa tsy tena hoe le reny tompona ndraikitra ary indrindraindrindra moa de mpivady de mpivady tompo-toerana fotsiny ny tena anisan'ny tenenako an'izany efa ny teneniko teto ray mandeha tena mampatsiahy an'izany hoe inona ny ataoko hoe mpivady tompo-toerana de tsotra na eo mpisakafoana izy de samy eo amin'ny telefôny eo ny masony samy eo amin'ny Facebook eo tsy mifampiresaka tsy nandikan'izany mpivady ve zany olona tsy mifampiresaka de samy maka ho azy mba tsy tenenana moa fa ndraindray moa misy ohatran'ny hafahafa ndraindray ohatrany hoe fanambadiam-bola fotsy izy oabolana ty samy mikepoka zay asony de eo de samy mitelitelina fotsiny eo de any le izy ka ny tena antony de hoe mila fahavononana sy fahalalana tsara tena diditsika ray aman-dreny tompoko mampita amin'ny zanakitsika hoe inona moa no atao hoe fanambadiana inona moa no atao hoe vady inona moa no atao hoe ray ary inona ny atao hoe reny ny olona nge ohatra ny zavatra tsotra fotsiny izakony tsy alalana zany zany koa ve de mba fanontaniana tokony apetrako tompoko satria mampanabea be de be mihitsy milaza azy ho ray fa tsy ray tompona ndraikitra mandray ndraikiny amin'ny mahalom-pianakaviana azy amin'ny mahavady azy tena misy zany ary betsaka mihitsy mialatsiny ny teny zany ary tena anisany tena mampalahelo efa nytenentsika teto foana nge andriamatoa Flavien ny ray tompo-toerana neny tena betsaka fa tsy ray tompona ndraikitra satria tsika efa tena nanavaka tsara mihitsy hoe ny atao hoe ray tompona ndraikitra de tena hoe mandray an-tanana ny ankonany fiainany ankonany mahay mandrindra mahay mandamina mahay mitsinjo mahay miaro mahay mamelona ny ankona ny vady aman-janany fa firy ny manao an'izany am'izao fotoan'izao firy zay zavatra zay anisany tena zava-dehibe mahatonga amin'ny teny izay hoe andao indray verenany ty satria tena mampalahelo mihitsy ny antony inge tena matoa hoe ahoana moa andriamatoa Flaviany ahafahan'le ray aman-dreny tena hoe manabe ny zanany mampita ny tena fahalalana am'izany hoe inona tsara moa no atao hoe raim-pianakaviana inona tsara no atao hoe raim-pianakavianako izy ara tsy manao an'izay nefany io ankonana io no sekoly ny fiainana voalohany am'izany hoe ara-tokatrano zany hoe zany atao hoe raim-pianakaviana zany zany atao hoe renim-pianakaviana zany ianao no ohatra velona mampita ny fahalalana mahita ny fahaizana mahita ny traikefa-piainana am'ireo zanakao reo ary eo anatin'izay ianao no mampita tsy vitany fotsiny hoe manome ohatra fotsiny tsy mifampiteny fa de mijery ny fety ka tsy maintsy mifampiresaka tsy maintsy mifanakalo hevitra inona ny antony isiny ny fahatokisantena araka izay fantenentsika zay zavatra ray fa firifiry manao an'izany araka ny lelazaiko ianao hoe samy sakafo de ny maso eo amin'ny Facebook eo daholo tsisy mifampiresaka tsony ka ny zavatra tena mahatonga iteny zany de ozy hoe misy obolan-drazana ny andriamatoa Flavien miteny mametraka tsara mihitsy ny azo ny vaniko lakana ozy ny tanina ny rininy tsara ny tanina ny rininy zanaka de ny ray aman-dreny ary ny katsaka ny baby telo de ny tanina ny rininy lonaka mba tany lonaka ve io ankonana io mba tany tsara ve mba tany mahavokatra ve ka hitondra zavatra vanina tsika eto mametraka foana hoe inona ny atao hoe fahavanonana de hoe vokatra tsara azo antoka zavatra hoe azahoana tombony na azahoana tambony zany atao hoe vokatra tsara na amin'ny lafiny voly tena voly io na amin'ny lafiny ataotsika hoe fiompiana raha vo miteny hoe vanina de zavatra tsara zay mitondra vokatra tsara mitondra vokatsoa zay zavatra zay ary zany ny antony nanaovantsika tsika ndraindray ohatra ny tena manamaivana mihitsy an'izany le atao hoe fanomanana ny zanakitsika ho ray ho re io efa napetraka foana andriamatoa Flavien fa ny fanabeazana tompoko mbola averiko satratra mihitsy amin'ny tena azy fanabeazana de fametrahana rafin-tsaina raha fetina mihitsy io saina io mba ho tonga olona hoe mahay mandrindra mahay mandamina mahay mitsindro mahay mamelona mahay miaro napetrakintsika teto ary mbola averimberika foana mandritry ny 5 taona garangidy no anefena ny sain'ny olona andrafetana azy fa tsy zavatra vonjy tafanandro fotsiny tsy hoe zavatra mamaika fotsiny mila zavatra maharitra ary mila zavatra mitohy
zany mahatonga hoe 5 taona karangidy nanaovana azy fa firy manao an'izany indrindra ao anatin'izao fahasaranana zao teto motsika mba efa niteny eny andre matoflavien hoe ndraindray mba hoe na dia ataontsika hoe mandalo vanim-potoana tsara ndraindray ohatra ny tombo mety ahitana tombontsoa ihany ve ohatra hoe fiboana teo voatery miara mipetraka mandritra ny 420 ray sy reny ary ny zanaka misy ny mba nahita vokatra tsara hoe ohatra ny mboena tsara ny fifandraisana ohatra ny mba nisy ny fifanampiana ohatra mbo nisy ny fifanankalozan-kevitra fa misy ny sasany adiny ray ny nataony vomaika nanapotika le fihiboana miteraka vokatra ratsy indray ny sasany mahatonga zany ene raha ny tena marina andre matoflavien tsy dia hoe finiavana anana vokatra ratsy tsia fa ataonao ahoana ny ahitana vokatra tsara ao anatiny hoe efitra kely andeha ataontsika hoe 5 metatra tsy toradimo olona valiny ao anatiny efitra kely ao ny petrahany ny tontolo amin'izay ny tontolo iainana manodidina fotaka fako zavatra ohatrany ahoana any ange fa ohatrany hoe ndraindray manko ohatrany hoe mora manome tsiny sy miteny zavatra ohatrany fa tena zava-misy ary zava-rehetra no veramony zany zavatra zany ary zay mihitsy ny tena hoe afaka milaza fetsika hoe mitondra vokatra tsara ho antsika zao le fihiboana sa vokatra manahoana mitondra olana ve sa ny nahazahoana vahaolana zany rehetrarehetra zany zavatra ilaina daholo kanefany tena mbola apetraka eo andray andre matoflavien fa io le fanomanana olo io ahafantarana tsara koa le toetran'le olo le efa napetrapetraka tsika tsara tsy vitany hoe ahoana ny fomba atao fa manahoana koa ny toetrany eo dia veriko indray ny fanahy maolona hoy ny malagasy ary aleo manam-panahy andalana ozy ny fitenenan'izay zare hoe olona bogosy fotsiny tsaratare fotsiny nefa tsisy fanahy kozy na koa hoe amina fianakaviana mba manana ny maizy azy mametraka tsara ny sotoavina eo amin'ny fifampitondrana eo amin'ny fifampifehezana ao nivon'ny tokantrano mba zany ve le tokantrano hidiranao ho zanaka angalanao ny taranaka sy hidiranao ndraindray dia ohatrany hoe vitavita fotsiny zany hoe satria zay mifankaty satria zay efa ela ny rano dia raha miteny azy dadatsineny milazany hoe ohatrany tsy mety amintsika ny olo io anaka io olona miaraka aminao io ka nareo ny anambady azy tonga dia karazana valy anavina tsisy fanajana ny zavatra ataon'ny tanora amin'izao fotoana izao za vao mba miteny le ray amin'izay kanefa koa ndray matoflavien ny zavatra tsy pihiko foana ty dia koa zay hoe tsika ray aman-dreny koa nge mba tokony hanazavy fa maninona ny tsy mety amintsika io fa maninona ny tsy hazavaina tsara amin'ny zanaka ny tsy mamety azy fa dia vitany fotsiny amin'izay teny tsotra hoe tsy mety amintsika io anaka zay dia vita ny tanora amin'izao fotoana izao tsy anaiky an'izany satria ny tanora amin'izao fotoana izao na tsitsika na tsitsika olona tia karokaroka liana amin'ny zavatra maro noho ny Facebook za tsy miteny hoe misy maratsy azy omeka tsara raha le hoe liana amin'ny zavatra maro fa liana amin'ny zavatra maro mba tsara koa ny tena hoe ilaina ka zay ny ateko hoe tena zava-dehibe loatra fa ohatra ny zavatra malasa fisainana mihitsy mahita an'izay ka apetrako tsara ndre matoflavien io le hoe fametrahana rafi-tsaina io ny fametrahana an'ireo rafi-tsaina io dia anisany fananana rafi-tsaina dia anisany tena mametraka mihitsy an'le hoe fananana safidy sy talenta zavatra efa nresantsika lava eto fa ohatra ny tiako mbola tsahivina kely zany hoe safidy sy talenta zany dia mbola veriko ihany io zavatra avy amin'Andriamanitra zany safidy zany fomba fifandraisana eo amin'ny olona roa ka ahitana vokatra tsara sy lava resaka amin'ny intsony ary ny talenta dia karazana arena na koa arena arahana ery hitondra fahatsara-piainana rehefa hainao ny mampiasa azy ery zany hoe talenta arena sy ery ny talenta ka rehefa reo ny miaraka amin'ny safidy tsy maintsy tafavoaka dia atao hoe tafavoaka amin'ny fiainana nge dia hoe manana ny maizy azy manana ny toerana eo amin'ny fiarahamonina manana ny antsara biriky hoetiny na eo anivon'ny tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina eny fa hatrany amin'ny firenena azy zay ny mahatonga azy io manko anisan'ny tena hoe anisan'ny zavatra manahirana atsika mamitany tena mihitsy amin'izao fotoana izany ho tafavoaka ihany ve sa tsy ho tafavoaka ty firenentsika eo anatrehan'ny fahasaranana maro lotsy maro lafy zay atrehantsika amin'izao fotoana izao no ny reto mandoza coronavirus io ka ho tafavoaka ihany ve petraka tsara mihitsy rehefa manontaniana ho tafavoaka ihany satria
misy fepetra maro tsy maintsy raisina, misy fepetra maro tsy maintsy ajaina, misy fepetra maro tsy maintsy tanterahana, zay ianao vao tafavoaka. Aza miteny fa tsy tsika rery tsika malagasy rery fa manerana n'izao tontolo zao mihitsy no tena hoe tena zava-dehibe mihitsy. Ka zay ny antony tena iresantsika anio Andria Matoa Flavien hoe mahita le zavatra misy amin'izao fotoana zao de lasa nieritreritry mihitsy hoe hoay sary ty firenetsika ity, anahoana reto zanaka sy tanorantsika reto, zereo no taranaka ifandimby eto amin'ity nositsika ity. De tena manahirana ny zava-misy amin'izao fotoana zao Andria Matoa Flavien de ohatrany hoe mitanisa fahasairanana ny tena zavatra betsaka. Fa inona ny vahaolana, inona ny atao, inona ny anjaran-draikitra, inona ny fanomezan-tanana, inona ny tantsoloka eo amintsika mifaneraseratsika mianakavy io, zany zavatra zany. De tena zava-dehibe mihitsy le izy. Fa eto ohatra nisiko karazana ohatrany hoe zavatra malasa ny fisainako Andria Matoa Flavien. Tena lasa mametraka fanontaniana mihitsy amin'ny tanora hoe misy tanora vitsivitsy nametraka hoe inona ny atao hoe vady aminareo, valy olona mifankaty zay. Ka zay fotsiny vady, aiza ny zoany io vady io, mba fantatra ve ny zoany atao hoe vady, fantatra ve ny tokony hoe fifandraisan'ny mpivady, fantatra ve ny fomba fampitavana atao hoe fitiavana eo amin'ny atao hoe mpivady, atafajoro sy hamaritoerana ny tokantranonao. Manontany ndraiky ianao inona ny atao hoe ray, dada ka misy ny antsoina hoe dada ohatra. Fa inona marina le atao hoe ray, zany hoe inona ny andraiky samiandry ianao rehefa volatsa ray-pianakaviana io. Tsisy malala zany hoe mahay mandrindra, mahay mandamina, mahay mitsindro, mahay mamelona, mahay miaro ny ankonany. Inona ny atao hoe reny. Zao mantsy Andria Matoa Flavien ny tena anisany na tonga tena hoe ohatra mamerapetraka kely an'io fanontaniana io de ity amin'izao fotoana zao neka tena efa betsaka ny zatovavy mananasa te hiteraka fa tsy te hanambady. Ny antony? Ny antony de hoe noho le amin'le lafim-piainana hoe efa be dehibe le tsy de mivaky lolo loatra amin'ny tokantrano, ohatra hoe mijangajanga, mampirafy, mikaso tanana, mamono, miteny raty. Zany zava-misy iny izy. Tsy zavatra foroniko zany fa zavatra olona raisiko mihitsy ny tena hoe zao zavatra ohatran'izay. Ary mahatonga ny tena hoe mahakiso sy mahaketraka. Ary ao koa le hoe mahita an'le fiainana ao tokantrano izy dada mikaso tanana foana vao miditra ny trano de ompany ataony mamilava. Ahoana moa le zanaka vavy ny tena ko raha ohatran'io ve ny vady izy koa ny hanambady zany. Fa za koa zany efa mba tiana natana na zany fomba fiainana zany fotsiny efa mampiorokotra Andria Matoa Flavien. Ary zay ny tena zava-dehibe mihitsy ny tena hoe ty ny zavatra anankiray tena hoe mandeha be ny fotoanatsika. Tena tsy fihiko manokana ty zavatra teneniko ty hoe rehefa nireny mpianakaviana Andria Matoa Flavien, nireny no tsy miravoravo tanana eo anatrehany sedra samihafa ao an-tokantrano noho ny zavatra ataon'ny vadiny, tsy maintsy tafita tompoko ny zanaka. Tsy maintsy. Rehefa nireny ny tomba satria manko be dehibe le hoe za efa kivy, za andeha hisaraka zany de zao foana ny zavatra teneniko amin'ireny reny mpianakaviana, raha vao misaraka ny ianao de reny keliny eo ary tsy hitovy aminao mihitsy ny hitondrany reny kely ny zanakao. Na koa amin'ny vehivavy ny tena hoe zany ny ray kely anio tsy hitovy, marina fa mety adala le ray amin'izao fotoana fa tsy hitovy mihitsy zanabady ny anarany zanakao aminy, fa tsy zanany reo fa zanabady. Mety tsy amakeny loko ranga mojerary rehefa aniorinany ohatra. Mety zanadrafy mihitsy ary. Zay mihitsiny. Ary zay mahatonga le hoe ny antony anaovana an'le ataontsika hoe fianianana hoe hijanona amin'andro ihany mandra-pahatonga ny fahafitetana le voady. Ny antony tena ho an'ny ankizy iny tena anaovana an'iny ny hatafitandreo zanak'ireo. Mba tsetsetsetsetsiaritra fotsiny ty alohan'ny amarana koa azy Andria Matoa Flavien, tena gaga sy talanjona maly nisy tanora vitsivitsy tena tsy mahalala hoe inona ny zavatra nitranga tany amin'izany 7 oktobra satria hoe nahenoko ny kabary nataon'ny filoham-pirenena izy de hoe amin'ny 7 oktobra tsika manarina ny zavatra tokony natao ka tsy vita tamin'ny 9 tena be dehibe tompoko kany tanora. Tena zay fotsiny de efa mampivarahontsana hoe de tena tsy mahalala ny tantaram-pirenena mihitsy ve zany. Ka lasa resa be.
ka zay oa tena gaga de matoflavy de tena de farany moa de tena miresaka mivadika hoe tena gaga aho fa ay misy tanora malala misy zany hoe inona ka dozy mivady antanio ary reto mpiara-miasa aminao atao trano reto olona miaraka amintsika monina atao trano reto antanio fa misy anakiroa anankitelo manana diplôma misy ny sasany hoe navita fianarana tamin'ny BBC izy rehetrarehetra tsisy mahalala ny 17 oktobra de gaga de eo fa tena tonga saina hoe andriamanitra de zany giso am'zay haka ny mpanabe ny disoko zegny ny antony resahana andre matoflavy zany zao tokony nandray mandeha ny ohatrany fotsiny de afaka miteny hoe mahafantatrareo moa ny 17 oktobra raha izy tamin'izany no nazahotsika ny nanaovana hoe maharepublika ny malagasy Madagasikara sady iteny ndraiky hoe mbola tsy teraka tamin'izany za aloha mbola tsy teraka tamin'izany narehefa teraka de mba milasa efa ohatra efa niriary mihitsy fa tsy hoe efa teraka tamin'izany fa efa niriary fa tovolahy mihitsy tamin'izany ka zay ny lazaiko anao hoe tena mba eritrereto rery olona eo amin'ny rehetra ny fampiresahana ny fanakalozan-ketra mba hahafantariny zanakitsika zany tantaram-pirenena zao tsika zao lasa hoe entanina tompoko ny manangasaina ko zavatra tsy fantaniko inona koa midikan'io ohatry ny finaritra hanomery tsiny fotsiny maly zay tena tonga saina misy ho za tsy mahagaga anginy olona tsy maharisaka manangasaina tsy fantany akory ny dikany tena raiso andraiky sa sy adidy tsy fantany isa tokantrano tsy nampahafantarina kosa ve sa tena le olona mihitsy minitsy afantatra na le olona minitsy tsy nampahafantarina andre matoflavy tena le tanora maro vitsivitsy nifanena tamiko maly zay tena natao zany misy efa mianatra amin'ny université ny sasany misy mpanao gazety ny sasany misy manana asa hoe efa manana ny asany zay ngeny tena anaty varahontsana andre matoflavy tena ny varahontsana mihitsy fa lazaikinao mialatsiny fa ohatrany oatra kely le fotoana tapany voalohany fa tena ny varahontsana de niteneniko tamivadiko zay antanio ary reto kizatao trano reto izy na antaninako inona toko tsy fantany de manomboko zao zany de hoe zao ny tantaram-pirenena zao ny dikan'io anaka zao ny zavatra tokony atao maninona rehefa manangatsaina no tsy maintsy esorona ny satroka maninona tsy maintsy mijaridina maninona ny iraina ny ira-pirenena mapiditra ao tsainao ao amponao ny reharema malagasy anao sy ny mahafirenena afaka manana ny maizy azy amin'ny maharepublika zay ny zavatra tenena sitsika resaka zay amin'ny heriny ataotsika lavalava kokoa momba an'izay amin'ny heriny manampy an'izay olo hevitra ho resahana loha hevitra tiako ampitana amin'ny manaraka manko de le hoe ny fampitana ny sotoavina tena tafiditra amin'le heritheritra ao mihitsy mankolavy fampitana ny sotoavina am'izay tsika mahafantatra bebe kokoa manakaiky ny fetim-pirenentsika am'izay fotoana zay na tsy afaka feusy tanteraka ary fa amin'ny ampahany fotsiny nankalazaitsika an'izay zao tsika dia maky ny SMS avy any aminareo ny alalany 033 08 850 02 sy any amin'ny RDB live mba hovanina ndoary vakina ny SMS avy any aminareo za rehefa mifamaly amin'olona de afaka de minitra de tena te hanampitamby azy te hanampitamby azy mafy indray tsara be ny zany toetra zany zany le olona hoe tsy mbo mitana eloko tsy misy ratsy ohatry ny olona mitana eloko fa sady manimba ny tenany no manimba ny fifandraisany sy ny fiarahamonina zay toko hoe tsara be ny zany vehivavy manoratra ino nataoko nanana olo tiany za ny sarahako izy fa isaky nangataka fotoana mba iona taminy de nilaza ny tsy afaka foana izy tezitra de nandefasaka message izy hoe aleo misaraka de tsy namaly izy mandraka androany zany efa za lasa malahelo azy foana inona no ato zay na de hoe tsy kidy mila voatsiary tady anao zay zay mitady anao zay zay zavatra zay efa hitanao izy fa tsy mifandray tsy manina de lasa ianao mbola hoe za ty zay ny ataoko hoe tsy kidy mila voatsiary zavatra efa fantatro tsara zao misy azo ny sainao tsara fa hoe misy antony efa ohatrany tsy mahaliny azo tsony ny mifandray aminao mbola lasa ianao misisy ka ianao ny tsy alahelo vehivavy za manoratra inona tompoko nataoko fa maty vono vadiko za ary tena tsy avelany ratsy mangana sy mivoatra rehefa miteny azy za hoe tsy gaka fa hisaraka de ambanany amin'ny antsy
vonono fatono dia izy no migadra za maty mariako fa resaka vavan'olona ia zay dia izy dia izy iny mbola mba velondray aman-dreny fa zany vehivavy zany ny voalohany indrindra rehefa tena misy fikasihan-tanana hoe mangana ta ny ray aman-dreny voalohany indrindra na tsy apetraka fitoriana ianao vadiny ny ray aman-dreninao tsy maintsy mametraka fitoriana tsy azo le ferina mihitsy zany tompoko niady amin'ny herisetra anatina tambajotra miady amin'ny herisetra dia tena mitenenao an'izany mihitsy raha fa tsy ianao ny tonga nitory ny vadinao ny ray aman-dreninao no mitory azy tsy misy olona manana lalana hidaroka hamono hamangana olona zany ary indrindra le hoe fa amin'izao fotoana izao ndreny tsahako ny teny io sao dia lasa fomba mahazatra fomba ratsy mahazatra vao vetivety azy zao no misy renim-pianakaviana anankiray tena ohatry zany mihitsy izy indray aloha tsy mangana fa zao raha vao mifamaly ina voalohany ataon'ny leranga mamoaka antsy matrika ianao tsy ina nipetrahanao amin'izany olona mpamono olona zany ary ho tanterahany tokoa nge zay ndray andro any dia ohatran'izay lelona zay tsy miala ato anao ny fatinao ny voakato zay anao miala ato ahoana nipetrahanao amin'ny olona ohatry zany ahoana miary ny tokony ataony niady tsotro ndana makany amin'ny ray aman-dreny aloha zay ngeny atao hoe misitaka olona efa amono afaty olona dadina dia inona ny mbola le tenao za tsy miteny hoe misaraka ndana aloha misitaka zavatra ohatran'izany ny vehivavy eny no mahazo misitaka ndray matofilavy fa tsy ny lehilahy fa misy koa lehilahy misitaka sy fatany koa midikany zavatra ahoana kosa ny aritany zavatra ohatr'izany ary ny anisan'ny torohevitra ataoko aminy ary dia hoe mandehana aloha any amin'ny fokotany any amin'ny voamerany fandrem-pahalemana milaza izy misy zavatra ohatran'izao dia efa mametaka mihitsy ianao any raha inona zavatra mantsoa atopoka dia efa zao ny fandrahonana ataony vadika zao ny zavatra ataony zao ny zavatra ataony tianetona voamerany fandrem-pahalemana zany fa nga vitany fotsiny hoe tokantaniko dia tsy azony olona idira voamerany fandrem-pahalemana tompo afaka mitsofoka ny tokantanao raha taonao ka midaroka ny vadinao ary na ny olona mifanolobodinindra koa ngena matao filavy afaka mitory ny olona io afaka mihitsy zay ny atao hoe mijery olona ao anatin'ny fahoriana na fahavoazana na tatrany voina dia anao mangina fotsiny azony fitsarana rahana ny reny olona reny sao dia mety enao hoe raha ny manokana any zany ka ina moa nideriko enao na hita maso nefa andao tsy namonjy lasa tsy mazoto ny tenako miaino an'le fandarana fa ilay generaly milaza fa mpanabe sy olombanina ve mba efa nanao tolo-dalàna na tolo-kevitra ampidirina tantara tena marina fampianarana izy nefa tia mpanabe nefa tsy mba nampafantatra izany 14 oktobra zany akory fa ny mamindra ndraikitra dia ainy zao no ataoko anao zay manao an'io mba efa nanaraka ny tena fantarako amin'ny sehatra maro ve anao niteniteny foana io zay dia teneniko niteniteny foana fa tsy hoe rehefa zay ny hevitrao dia hoe za tsy nanao ininona izy no milazanao matoa mandefa n'le izy eto amin'ity fandarana ity tiako isotomana an'izany olona ary fampianarana angitsy olona anankiray tsy ny generala makavelo rery ny mpampianatra ianao ray aman-dreny io asa ianao na reny mpianakaviana na ray mpianakaviana inona nataonao mba manahoana ny zanakao mba manahoana ny tokantranonao ao zavatra ohatran'izany fa io tsy vitany fotsiny manometsiny hoe izy dia mpanabe dia nefa inona ny vitany amin'izany hamorana eny manometsiny efa inona mba vitanao inona mba nisy azotoana misy anjara biriky nentinao teto amin'ny firenena fa nga raha tsy hoe manana any amin'ny sehatra ny fitondram-panjakana dia tsy afaka mitondra ny anjara birikiny ina generaly ny tokony ataoko fa nivadiko isaky ny mandray telefônina ka miconnecta dia miady foana zay satria izy mampiresaka vehivavy ny ataony dia efa tratrako mihitsy fa za tsy mamorona inona tokony ataoko ka zao any raha vao mahatsapy ianao manana pirofo anao fa misy olona mangalatra ny vadinao azo ataony iny mitory za eto motsika ndeha matovy isaky ny miteny dia hoe andana makany amin'ny trano arovo hoe zao ny zavatra mitranga fa lazaiko atsika averimberika foana fa mipangala badin'olona azo toriana ary mety migadrana lahy na vavy zay zany tadidio zay ny datiny 14 oktobra tompoko andia ianarana any amin'ny kilasy 7e 3e fa tsy misy an'izany hoe tsy nampahafantarana zany ny olona mihitsy tsy mahatadidy lesona akoatran'ireo zay tsy nandia fianarana
ka misy ane nandia fianarana le marina mihitsy ke zany teneninao zany fa ohatrany hoe miditra misofina kave dia mivoaka misofina kavanana inona koa ny dikan'izany inona ny ilaikan'izany amin'ny fiainana zao ary izy mivandravandra be mihitsy manontany ny teny ny filoham-pirenena hoe amin'ny 14 oktobra no ataontsika ny zavatra tokony atao tamin'ny 9 amby 20 jona dia manontany le olona le tanora fa inona ka izany 14 oktobra vehivavy dia mirapolo taona manana olontiana dia tena tiana hony izy dia nolazainy ny tsy ambaratelony efa mananjanaka amin'olona hony izy dia ahoana ny tokony atao sy hoteneniko aminy afaka miaraka ve lasa sahiran-tsainy zany fa mbola tsy niaraka taman'olona fa izy alefa niteraka le olona tiany eny eritrereto tsara ihany oa alohan'ny tena anapahana hevitra za miteraka miteny foana eto tsika ndre matofy lavien hoe raha olona efa niteraka ka izy efa tonga saina le zanany dia tsy maintsy hoe mahazo ny hevitra io zazy hoe ekeny ve ny hiarahany ray na ny reniny amin'ny olona voahiditra ao io satria fa raha tsy zany dia ianao no sahirana raha vady tsy mety anao firaisana vehivavy efa enimbolana diso ve ny lehilahy raha mandeha any ivelany zay ngamba ataoko hoe resaka nareo mivady zay mety misy antony ange mahatonga le vehivavy hoe tsy manaiky ny anao firaisana mivadiny mety misy antony mety ohatra hoe efa nisy fotoana narary izy namindranao aretina izy misy ne zany andre matofy lavie tena misy zany fa tsy hoe resadresaka fotsiny ka raha mitondra aretina kosa ary ka raha ohatra hoe efa sitrany izy teo dia mialo tena jereny le fihetsika ao mbola mody alina ihany mbola misotro toka ihany tao ohatra mbola isaka mandray telefona atao vehivavy ny resanao ahoana izy ny tsy atahotra ahoana izy ny tsy atahotra marina ve fa ny lehilahy rehetra tsy maintsy mampirafy efa voajanahary hono zany izy hevitra zay ny teny azy zany za aloha dia tsy ao anatiny zay ngamba ny azoko valia tsy marina tsy marina ka zao ny mahavariana andre matofy lavien io ny hoe ny kiary manao ny ataony ny sakany voatapadrano satria tsy hoe lehilahy zay akaiky azy manao an'izay toetra dia ny lehilahy rehetra ndray lezaina daholo hoe ohatran'io daholo zany ny lehilahy ka raha ohatra koa zany mba misy vehivavy manana toetra hafahafa dia ny vehivavy rehetra koa zany manao an'izany daholo zay ngely izy zany hoe rehefa mba miteny zavatra ianao indrindra hoe anome hevitra amin'ny tsara olona dia jereo voalohany tenanao inona ny vitanao inona nataonao ao amin'ny fiainanao manokana eo amin'ny ankonanao ao amin'ny fiarahamonina misy ianao fa mora ngeny miteny ny tsy manao indrindra ny tena mora mahay miteny mikika miteny azo itokisana ve ny lehilahy raha efa nangalatra vola taminao sy nisoloky anao no milaza fa nambady anao za matsy misy lehilahy miaraka amiko manao an'izany raha mba manambady an'izany za mampanabe alao misoroka zay eo amin'ny tsabo osy ny bolan-drazantsika olo efa fantatrao zao ny klema ratsiny dia lasa ianao mbola hiditra ao aza miditra amin'izany vehivavy 12 taona za mifamaly amin'ny vadiko foana satria efa teneniko tsy mety amin'ny ataona izy dia tsy mety diso mihitsy sady tsy mahay miaina fa manakina foana ka zay ndray moa dia efa toetra hoe tsika nge zao hoe mifanakianana ny lazaka anao eto mihevitro ndray ty mifanakianana ke dia milaza tsy fanajany tsisy fanajany hoe mba toy ianao tena manao fanakianana io dia tena maripototra mihitsy tena tsy mety ve ny nataon'le olona zay le izy mariky ny tsy fanajana ina nefa ny kolotsaina fototra ny mamalagasy atsika fifanajana tompoko fanajana sy fanajana ary amin'ny makristianina mbola zay hoe zay tianao atao aminao no ataovy amin'ny hafa tianao ny anaovana fanakenana ny olona rehetra zay manodidina anao dia ataovy amin'ny hafa ary dia ho hitanao kely ny vokany fa ianao no tonga dia hiakatrafo angambany tonga dia tesitra hoe zavatra zany ange dia tena hoe tonga dia miteniteny foana ary zay le izy ary ny zavatra tena mampalendrika amin'izao fotoana izao ndre tena betsaka le olona tonga dia avy hatrany dia manao an'izay zay ny fijeriny dia avy hatrany dia io zao olo io zao olo tsy mitsara tena akory le olona mitenenao an'io hoe mba mijery fitaratra ve ianao manao fanakianana io ohatra fotsiny zay le izy
vehivavy 20 taona manoratra tsy avelany dada sy neny anambady nefa efa misy olona vonina mpiakatra ho vady. Inona no ataoko torohevitra? Ka zay nge le hoe tsy mety amintsika eo anaky antanio ny dada sy neny mihitsy ny antony hoe inona ary ny tena tsy anekenareo dada sy neny fa zay ny mifankatia. Rehefa mari-pototra dia safidy sisany ianao. Avy eo anao a tsisy olona omenao tsiny raha inona na inona mitranga any amin'io tokantranonao io. Ny tsy azontsika donoina dia matoy izy tony nahazo marim-boninahitra jeneraly dia nahazo tombon-daniny tamin'ny fanabeazana ary ny firaisan'ny ray aman-dreny na ny tenany tamin'ny mpanjanaka no nahazahoany izay tombon-dahany zany. Za moa teraka atao anatin'ny fanjanahantany fihinano ahagaga. Zao ny tena mampalahelo andre matoa Flaviana. Zao valiko toy zao io. Tena mpahatsorana ny maliko azy. Aiza ho aiza ny fahaizana fotsiny ny mpianatra ny biazana amin'ny andron'ny fanjanahantany sy ny mpianatra amin'izao fotoan'izao. Lazaiko ianao fa ny mpianatra tamin'ny fanjanahantany tena ny anana ampo satria nambanimbaniny. Laza aminao fa ny malagasy zay nianatra tany ampitan-dranomasina tompoko dia anisany tena hoe azo lazaina hoe sangany daholo. Any misangany fa tsy any amin'ny rambo. Fa rehefa taty aoriana amin'izay miverina ny fahaleovan-tena antsika miverina n'izao dia lasa ohatra moramora ny zavatra dia ohatra ny tsy hitantsony ny ampo. Zao inona ny averimbeerintsika eto foana andre matoa Flavia. Ny ampo-pirenena. Za lazaiko ianao araha kely ny tenenako an'ity. Tena hoe za vao tonga tany Frantsa voalohany. Dia zao tamin'ny 1979 nahitako vazaha mamafa lalana tena nampisokatra ny masoko hoe hay ve ty ony mamafa lalana ty aminy nefa ny Madagasikara reto mandaka mamelaka tamaina manalika manambany hay reto ko ve mba mamafa lalana. Tena laziko anao fa tena nampiovany tanteraka ny fisainako. Rehefa hoe amfany ary ny tena zava-doza raha andeha ataoko hoe zava-doza fa so ihany fa tsy nitahiriziko ela be. Tena raha vao hoe mifamaly amin'ny vazaha dia tena mirehitra afo mihitsy amin'le fanalikana nataony fony fanjanahana. Rehefa avy eo tonga any aminy mitovy ary mba tsy ataoko hoe mitovy fa mbola miala tsiny miala fondro tompoko fa ny mpianatra malagasy mbola mahay no zana-bazaha tamin'ny fotoanandro. Afaka miteny izany ary zany ny tena nahasahiko an'le izy hay fe to mitovy amin'io lahady indraindray raha mbola tsy mahavitavita ny kiasy. Nefa tahaka n'inona nanalikany ianao le fomba nanalikany mihitsy nananana ampo zay nile izy. Ny any vadoko raha mba miresaka ianao ny azy dia ny any amin'ny telefona no masony dia mba teneny izy dia hoy izy hoe varina mijery télé. Kina ny resahana tsy aloha tsy miresaka. Azafady mbola misy teo ty dia ataony dia avy eo maninona le resaka teo sady rehefa miresaka tsy mba mijery le olona miresaka zany mihitsy vehivavy no miresaka. Eny zany nge mbola resaka miala tsiny miteny ity andre matoa mbola resaka fahalalam-pomba ihany ange zany tsy fanajany. Rehefa miresaka amin'olona ianao dia jereo le olona satria ny antony rehefa tsy mijery anao dia hoe tsisy dikany izay zavatra teneny eo miteneny eo foana vazanga moa dia miainao anao. Ny fomba fitenena kely inona kiny hidirako ka zay le izy. Za manana sipa any an-tana efa enim-bolana zay no tsy niaona za nefa fantany dadany sy ny mamany za dia mifaritany izy an-tana zay koa tsy mbola nisaraka izy antsona tsy mandeha fa foana mbola ty azy inona no ataoko mety mbola ho ty ve izy lehilahy no manoratra. Eny ko rehefa mbola tsy niteny ve moa izy hoe ndao isaraka mbola ao zany le otrika fitiavanao zay le izy. Ny reninay tompoko dia tsy mba azo fanakalozan-kevitra mihitsy fa vao miresaka dia fanambanina trano no asetriny tsy azo tenenina amin'ny tsy mety ataony koa ohatra hoe tenenina amin'ny fisotroana toka dia tezitra ary manozona ny zanany. Mampalahelo be zany sosotoka le rem-pianakaviana zany mampalahelo be satria zao
rehefa tena lehibe ka tsy eo ambany fahefanao tsony ny ireo zanaka ao reko sahirana ianao zay ny a de fapetrako tsy hoe satria anao reny de afaka nanozona de afaka ny bedy de afaka nanambany de hoe vita atreo raha mbola men'Andriamanitra tombonandro anao ka mbola tafaraka amin'ireo zanaka ao any ianao vo anenina any ianao vo iantso an'Andriamanitra mihitsy hoe fa naninona rery Andriamanitra mbola namenao tombonandro ahy hijaly ohatr'izao amin'ireo zanako marina loatra tokoa fa hoe avy amin'ny ray aman-dreny no iavian'ny fahavanonana ny taranaka nefa ho an'ny ray aman-dreny dia tena nametraka ny tenany ho biby fampitahorana ka tsy nahatoko tena mihitsy za na dia efa manambady azy so teo ny fanabeazany jeneraly zay nge ny antony anaovantsika nyty fandaharany ity ary zay no nisan'ny tenenako foana hoe rehefa misy olona ohatran'izao tsy vitatsika voavaly amin'ny fomba tsotra sy foy noho ny fotoana fa zay no mahatonga mitendry hoe mangatà fotoana afaka miresaka lavalava kokoa dia afaka mifanakalo hevitra bebe kokoa dia ahitantsika an'izay hoe inona ny tokony atao inona ny vahaolana tokony horasina inona ny tena fomba afaka anampinanao ny vadiko mivoaka hiasa ny alany tato an-trano tsy nody intsony hatramin'izao vady ve zany inona ny tokony ataoko so de lasa nitsoka diso varavara aiza vady ve tsy vody ao an-trano tsy lasa nitsoka izy zany indry izy de lasa sy niverina inona ny tokony ataony de voalohany indrindra zavatra tokony atao amin'ireny dia makany amin'ny polisy satria raha sanatriaka hoe von'ny loza mpifamoivoizana na loza ny trange ka mety hoe naratra be dia any amin'ny hôpitaly na sanatry ny vavaladiny lelo hoe maty tena mbola tompona ndraiky tena vady io zay anisan'ny zo ny olona mihitsy ny hoe manana miay azy ianao ary ao anatin'ny fiahiny zany hoe rehefa tsy eo izy dia anjaranao mihitsy ny mandeha tsy afanjanako io ny zanaka indrindra raha mbola tsy hoe efa ary elatra na hoe fendraiky ampiroapolo taona mbola ombany fahefanao tompoko dia mbola ao anatin'ny adidinao raha misy zavatra mandro azy dia mbola ianao nao tsony ny ahy mihitsy zay misy ray tombo toeran'izay niezaka nitady vahaolana efa imbetsaka fa miverina foana leo ny farany dia navelako mampalahelo be nge rehefa tonga amin'izay le hoe leo zay le ataoko hoe miravoravotana ny tena tsara nge dia zao hoe mitady vahaolana foana fa tsy misy tsara ohatran'izany hoe fianakaviana amin'ny ray iny fianakaviana amin'ny fanaraka fianakaviana amin'ny fankaty fianakaviana amin'ny fanampy zany ny tena tanjona tsara eo amin'ny fiainana fa tsisy mampalahelo ohatran'izany hoe mpianakavo misara-bazana mpianakavo tsy mifampitsiso mpianakavo mampalahelo be nge zany tsika tsy natao hoe voaozana ho tonga amin'izany mihitsy ary zany ny atiny anaovana nytony fandaharany tony iny ohatrany hoe mba anaovana tolo-kevitra ho an'ny olona zay mametraka fanontaniana sy manaraka ny fandaharana hoe inona ny mba zavatra tokony atao ahatsara ny fiainana tianao tsara ny fiainanao dia manana fifandraisana amin'ny hafa manana fifanajana isio fifanajana eo amin'ny fifandraisana zavatra ohatran'izany fotsiny efa mahatsara fiainany tsy miteraka lonilony na atezerany zany zay toko manana olo tiana fa any amin'ny afahany lavitra no misy azy dia zao nefa za tia azy ary izy koa tia nefa zay mbola tsy nionana dia fa na dia indray mandeha azy fa amin'ny fonina no ifampiresahanay na SMS nalefako tanànanay mifankatazana fa saingy zasy izy no mbola tsy nifankahita dia miandy ahy izy zao lehilahy manoratra efa tenentiko nampitsika foana ny ndray matovy lavy ahy alao ihany ny hita maso ny ady zay ihany iny mba tena hitanao hoe ty olona fa raha sary fotsiny ny alefa na le hoe sary hita amin'ny Facebook zavatra azo amboarina nge le sary zay zavatra alao ihany le hita maso lasa miteraka fahadisom-panantenana hitanao ianao zao mijery azy amin'ny sary hoe mety olona ranjanana lava be ohatran'izao tonga izy tena nifanohitra amin'iny no hitanao ay ty ngamba mety olona ohatran'izao rehefa tena hitanao maso ay tsy ohatran'iny kosa ohatran'ry satopoko manana olana momba ny vadiko 13 taona zao zay no nipetraka tamin'ny tranon'ny ray aman-dreny io
am'izao le vady koa lasa malailay finosana ankalainy foany dada sy mama indrindra ny anadahako zay resy ampanambadiana de mipetraka amin'ny trano eo pitranay zany efa aizantoy tsy hitatsony mahagaga ny zany any amin'ny trano rafozanao ianao mipetraka de mahalalay finosana raha ny tena marina ange latsaka ianao amin'ny malagasy amin'ny akapobeny tsisy zavatra menatra eo amin'ny fianakaviana ngamba moa efa niova ny toetsaina fa nitadidiko zany hoe lehilahy manara-bato zany hoe any amin'ny ray aman-dreny le ramatoa no mipetraka na any amin'ny tanàna le ramatoa mipetraka fa nga ianao tsy manana tany tsy manana tanàna tsy manana ray aman-dreny tsy manakafana zany amin'ny malagasy ny tena anisan'ny tena ataoko hoe farahidiny zay zavatra tena mahamenatra mihitsy zany fa amin'izao fotoana zao efa miova tsy mampanina mihitsy fa hoe zay ny mampilamina ny fiainako zay ny matafavoaka anay zay ny mampanonto safidy zay tsy mametsy iny taloha zay teneniko zay fa tsy amin'izao fotoana zao fa taloha zany zao efa miova tsy mitovy tsony efa zany hoe amin'izao fotoana zao ndre mitovy lavy de zavatra mety amin'ny fiainanao no atao fa tsy hoe ay ohatran'izao ndray hono ohatran'izao zay le miteny hoe mivavan'olona mantsiny fa natiana na tsy tiana kosa nefa de hoe tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka zay le teneniko fona misy ohatrany tsy ara-baiboly loatra satria andaony raisy reny ny raha lehilahy ikampana amin'ny vadiny fa tsy hoe lasa indray le lehilahy mitondra an'le vadiny ao an-trano manorona tokantrano izy fa tsy any amin'ny dadany na any amin'ny zay zay nataontsika hoe indraindray nefa tisy fa ny tokony ho izy tokony hoe samy miala ny dada miala ny leny daholo zay le kolotsaina anankiray tokony ho volena zany fa indraindray matsy ny ray aman-dreny de aty aminay ihany de mivangongo amina trano anankiray daholo ny zanaka lahy be dehibe miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany de aty saritaka indraindray tsy mety zany ary indrinange zay ny efa manana ny fahendrena malagasy ndre matovy lavy andre mana hoe ny avatiana tsy araha-moniny zay ny tena antony tsy hankalana le izy fa hoe mety miteraka disadisa de lasa le fihavanana mihitsy misimba de aloha mifanalavitra de mifakamanina de zay de hoe zay mavangivangy ty akavany zay le izy mamangivangy azo atao fa ny monina tsy mety lehilahy no manoratra za topoka manana olo-tiana mbola tsy ampy taona de izy tena mesisita ny anaovanay mariazy de vomba mandany teniny za de lasa tonga ady le izy efa nanana olo tiany za taloha efa niteraka io olo tiako taloha io ary efa nisaraka zay ny magaga anahy nefa dia miteny amiko foana io olo tiako hatramin'izao hoe ndao ivady ko efa niteraka taminy ianao kihinany olana amiko aloha azanao olo efa renjanaka ao nila izy ary tianao miaraka amina zaza tsy ampy-taona raha sanaty ny vava ka misy tsy fehezan-drafa ka toriny ray aman-dreny ianao de any amponjany ianao zay ndika zaza mbola tsy ampy-taona vehivavy fito amby 30 taona ny vadiko 5 amby 30 taona lasa tsy tiako ny vadiko satria ataorinany miara azinay 20 taona lasa zay tsy vaniny izy tsy mety matotra mifokarongony berevy tsy mba mandray andraikitra amin'ny fanabeazana ny zanaka mafy loha mora tezitra daholo zany ny tena atao hoe andronany rihitra marina mafy marina zany tena hoe andronany rihitra ka io ange zao ange zay foana ange mahatonga atsika eto ndray matovy lavy fanambadiana ange ka tsy kilalao fa tena hoe mandra-pahafaty ary zay ny antony anaovana an'le voady ho tianao sy ambelona anao na marary le marary ato sy ny aretina ihany fa io rihitra io le izy de hijanona amin'ny rery ihany mandra-pahatonga ny fahafatesana zay nge le voady atao ka na ino teneninao amiko na ino teneninao amiko raha nanao an'izay voady zay anao satria natao fanamasinana de zay le izy tsy za mihitsy ny teneninao hoe misara fa rehefa safidinao andraikitra manokany ia tovylaraky miroapolo taona no manoratra efa tara ve toko raha io taonao io no jerena amin'ilay fandrefesa-piainana isaky ny 5 taona na mpianarinareo zany hoe 4 amby 20 taona vao vita ny fianarako fa vao niditra première année teo za teny fampianarana ara-teknika misaotra indrindra le izy anie azonao matoa apetraka le hoe isaky ny 5 taona de fomba fandrefesa-piainana zay mihitsy ny ataoko fitenena koa tsy fandrefesa-piainana fa tsy midika hoe raha vao tsy vita amin'io de tsy mety tsony
fa kosa zay ny mahadimy taona azy misy eritreretanao tsara ao anatin'ny 10 taona hoe raha ny tena marina ke de tokony navita teto fa nefa mbola tsy navita de mbola misy an'ity taona 2 taona sa 3 taona fa zavetrany de tazony hoe raha vao tsy tonga eo zany de izy fa zay mahatonga azy ho isaky ny 10 taona anaovana azy ahafahanao mihitsy mieritreritra hoe efa mitady rehetra omenamena zany jiro-piainako zany zany fampafantarana zany zay de izy zay fotsiny ka ahoana général no atao hoe tena tia ny vady ato an-trano vehivavy manoratra zao rehefa tia mampirisika anao izy rehefa tia miara manao zavatra aminao izy rehefa tia manampy anao izy rehefa manana fotoana manokanao anao izy rehefa mba mamihina anao izy manoroko anao izy zany rehetrarehetra zany endriky fanehoam-pitiavana daholo zany efa nytanitsatika teto hoe teny famporisiana fotoana manokana fanampiana fahatserovana na fanomezana ary vatana mifanakaiky efa najavaitsika n'izy zay teto vehivavy 20 taona zany araka tamina lehilahy na 20 taona be voka ary de ny roso zay ray andro talohan'ny vodondry nefa efa izy vao nilaza tamiko fa efa mananjanaka roa hafa natao ihany nefa raranay ary vao vita ny herinandro de lasa nanaraka vehivavy ndray izy ary tsy nanome fanampiana mihitsy hatramin'izao be voka tam'izany teraka 7 volana zao zaza ka zay ngeny sanatria mivava aladiny lelany aho mandasy raha miteny aminareo mamerimberina foana fa taro tsara ny momba an'le tovolahy fa aza maimaiky zany izy ao fa niteraka roa efa anao vodony fa zay ary ny tena hoe fantaniana petraka de hoe olona misoratra fanambadiana am'le olona niterahan roa ve io de lasa ianao ny lasa mangala badin'olona de ny fianakaviana ray manontolo no afa-baraka ary am'izany fanaterim-bodiny zany ange mahagaga mihitsy ange de matovolahy any zany de le fianakavian'le tovolahy de sa miatrano any am'le fianakavian'le zazavavy nefa fatantsara zao fa io zanany io de efa miteraka roa mampieritritra koa nge zany fianakaviany zany de eritrereto am'izany raha le izy zay le izy za topoko rehefa misy olana aminay mivady de za foana no manambitamby azy foana na izy aza nandiso mila torohevitra vehivavy manoratra raha ny tena marina ny lehilahy tokony manambitamby fa tsy ny vehivavy fijeriko indray zay tena hoe ny amako nisany zavatra tena tsy tatiko de hoe tsy mifampiteny ao an-trano zay mahatonga hoe nafantatro zao ara hoe mety hoe mba misy famarina any tsy mampanino maty raha io tsy mampiteny de azafady ara fa de diso ary na tsy diso ary tsy mampanina mihitsy raha zay ny ahafahana mifampiresaka fantatry le olona ve ny fahadisoany raha ohatra ianao nalaza diso nefa ianao tsy diso fa izy ny diso de am'vadiko aloha de rehefa miteny zay de matoy izy any teste de verine zany diso azonao zay ny fahitany azy hoe tsy netiny natao tena de tsara de zay ny mahatonga io zany efa tsy mahatsara mihitsy hoe inara moa tena nahadiso am'izany azonao zay le fieritreretako hoe za tsy mieritreritra kanefa matoa mivadiko tesa ny eritreretina fa nisy tsy netiny nataoko ka tsy tokony ilana fanazavana aloha ve alohan'ny anaovana an'izay diso ary raha vao mifanazavy andray de lasa miakapeo ndray ka zay le tenenina hoe tsy miady hevitra fa mifanakalo hevitra ka zay indrindra tokony tsy mifanakalo hevitra aloha ve alohan'ny ekena heloka hoe diso any na ka satria zao hoe andrea matofilavy any samy mana fomba fifandraisany io zay ny amin'ny fomba fifandraisako tamin'ny vadiko mba tsy isiny disadisa mba tsy isiny hoe lasa ndray fa jireny amin'izany de tsy mampanina ami raha zay ny aplamina ny rivo-piarahamonina ataoko le izy tsy manambany amitsy zany na de kely ary ohatra fotsiny ny azy zay ny aina koa zay fa samy mianana ny ainany io fa de hoe fijery fotsiny fa amin'ny mampanabe de miteny fotsiny milazany hoe raha ny tena marina de ny lehilahy no manao dingana voalohany ampindrana ny fihavanana sy ny tompona ndraikitra ny rivo-piarahamonina nge ny lehilahy amaray mpianakaviana azy zay mahatonga hoe rehefa hitanao fa tady ratsy le rivo-piarahamonina tsy maintsy mandray fanapahakevitra ianao de mahazo ena ndray nge le vehivavy na de diso ary am'izay satria hoe na diso ary tsika de ndehilahy foana tsy maintsy anambitamby fa de ndaotsika ary lasy zao ka io a de arakaraky ny fifandraisana makany izy amin'ny akapobe mantsy eny makany izy amin'ny akapobe ka zay manko zao am'le akapobe ny ndre matofilavy any sarotra satria samy manana ny fombany sy ny fifandraisany amin'ny ka zay mahatonga na hijery amin'ny akapobe ny tsy tokony le manana ny fahadisoana ve ny teny ay diso ary tamin'iny de namanao azafady izy na mifony izy fa tsy lefa efa manana marina efa voadona tarindray no mbola ihona ndray
eny io moa hevitra ifanakalozana dflavy za milaza aminao fa misy mpivady telo volana tsy mifampiteny nefa ola miraiziry aka samy ziriziry satria ny anankiray hoe matoa ny teneniny tsy mety nataonao ny anankiray teneny nanao nanao teny marazy tsy ekeko misy nanova eo de mifampiziriziry izy ny teny elo telo volana mpivady ve re olona telo volana tsy mifampiresaka nefa olona miray trano de ahoana mba fajeriny zanany azy tanao zay le ohatra raha tsy omena zay mihitsy any no mahatonga an'le hoe tsy mampanina mihitsy afaraky ny tenao teo moa hoe lasa mirere indray anankiray hoe io ka najarany diso tsy maintsy anampy-tamby ahy io e asa atraizany iafaran'zay kosa fa iverinao fa de tena hito zao fa manao fananina ianao de anaiky fona kosa lelela tsy mino an'izany vehivavy raky am'roapolo taona nanana olo tena niaraka nandritra ny telo taona zay tao anatin'izay de efa imbetsaka izy no tratrako miaraka amina vehivavy hafa fa mbola niaraka foany zay mikasy tanana sy mandratra izy fa mifona amiko izy de mamela azy foana bevoka efa niandriandro mbola tratrako miaraka amin'ny vehivavy ihany izy ary mbola mikasy tanana ihany vehivavy bevoka miandriandro ve re olona de kasy tanana zany ange de fa tsy raha zany ange ataoko hoe indraindray koa le vehivavy tena miaritra ny tsy zakany aina vehivavy miandriandro ve mbola tajoka kasinao tana izany olona merariny anao an'izany tsy mba misy olona ny merariny an'izany lehilahy zany andre matovy lavy na ny ray mandeha niteraka azy na ny ray nrafozany na ny manodidina na iza na miteny zany any ampiasana hoe tarainany ny vadiny bevoka be iny olo efa miandriandro zany vonono ny vady zany mpampiasa raha mety hoe tohatry ny olona tsy azo raha miasa le anity fa aleo roana miala zanako zay ya tapitra ny fandaharantsika lanatsiny am'ireo SMS be de be tsy voavaky natato amin'ny RTP live natany amin'ny telefona 03308 ialanatsiny amintsika rehetra fitenitsika zay voalaza teo de zay zany hoe ny antony resantsika an'le hoe ny tokony omena fanabeazana mihitsy ny zanaka amin'izany hoe inona ny atao hoe ray inona atao hoe reny inona atao hoe vady ilaina ny fahafantarana toko ary ny fahafantarana be de be ny lafim-piainana tokony fampiresantsika mivanakitsika eny fa na de hoe resaka fiainam-pirenena io azy mba olo-pirenena anisan'ny fantarantsika nge andre matoflaveny hoe anisan'ny hoe olo-pirenena vanna zany mahatonga atsika eo amin'ny heriny andao resana bebe kokoa le mikasika ny tena karazana hoe ny fampiasana ny saina fa maninona zay ny amin'iny raha te hifampiresaka amin'ny généraly anareo azonareo to tsara miantso ny 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony général de atso izy amin'ny fotoana mamety azy amin'ny valo maraina amin'ny rony tolakandro de fampiresaka aminy ianareo satria mbola tsy afaka mbola miona aloha am'izao fotoana izao fa amin'ny alalan'ny telefona ihany ny fandarantsika de miverina ny alatsina ny alina amin'ny valo sy sasany ao amin'ny radio ny fandarana ihany koa de mbola ho hitantsika any amin'ny youtube any sy any amin'ny RTP live amin'ny fotoana izay itiavanareo azy no mijery azy de mbola afaka mamerina an'ireny ianareo ndrindray tsy misy zavatra tsy azo tsy miverimberina de afaka mbola miverina mijery sy miainareo satria de efa mandeha tsara amin'ny alalan'ny sary sy ny feo any amin'ny RTP live sy any amin'ny youtube any ny fandaharantsika ankasitrahantsika rehetra niaraka tao anatin'izay fotoana izay ary de vaty amin'ny lafiny teknika da disy nambinina no nikirakiran'ny sary de mametraka ny veloma mandram-piona mandram-pitafa ho amin'ny herindray veloma tompoko de andre matoflavy totarsona ny teo amin'ny fanolorana ny fandaharana fandarana raha anao eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina